Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany lay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany lay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava. Tao amin'ity tokantrano anankiray no niseho ny tantara. Indray alina dia nivovo mafy ny alikan'ny ngaperezy mianakavy. Tafatsangana ny rehetra tao an-trano. Fantatra izy ireo mantsy fa nisy miaramila pioko izay milasy tsy lavitra ny tanàna misy azy ireo. Ary ny atoandron'io dia efa nisy tamin'izy ireo nitady sakafo tao an-tanàna. Raiky tahotra ny ankizy ka nisarangotra tamin'ny ray aman-dreniny. Injao fa nisy nandaka mafy dia mafy ny varavarana ary narahany trerona mahatsiravina hoe voay dia novoanaingana ny trano. Indro niditra ny efadaza izay mirongo fiadiana, hita ho tsy manana antra ka nanao hoe aiza ny vola. Dia hoy ngaperezy ray mpianakaviana hoe efa lasa ny namanareo daholo tompoko. Hay, ny mamono anareo izany no sisa atao, hoy ny lehibe an'ireto jiolahy. Raha vao narehan'izany anefa ilay faravavy kely ngaperezy dia nanantona sady niteny hoe aleo fa alaiko tompoko ny boatin-drakotro, sady lasa izy ny azakazaka nivoaka ny efitrano. Poto izay dia niverina izy ka nitondra ilay boatin-drakitra keliny efa nivoa. Ary teny an-tanany dia nisy vola madinika vitsivitsy niaraka tamin'ny vola vaventy anankiray. Dia natolotra ilay zazavavy kely an'ireto jiolahy izany sady nangovitra ny tana keliny nanolotra izany. Nangina ny eran'ny trano, tsy nisy nalopeo. Dia nifampijery ihany koa reto miaramila pioko efada. Tamin'izay fotoana izay dia niondrika nefa ilay lehiben'ireto jiolahy reto. Nijery endra zazavavy kely sady nisotra azy no lasa nivoaka ilay efitrano. Ary tsy naka na dia vola ray monja aza tamin'ny tahirin'ilay zazavavy kely. Raha vao lasa ireto jiolahy efada dia nakato ny perezy ny varavarana ary dia nandohalika ny vavaka izy mianakavy kely mba hisotra an'Andriamanitra noho ny fiarovany. Endry mpiaino namako, ilay Andriamanitra raintsika any an-danitra dia mahay miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina mba hahafahany mamonjy ny olony. Ary azo antoko izany famonjeny izany. Dia manasanao ary mba hiompom-peo ampanao salamo isan'andro, indrindra rehefa misy toe-javatra sarotra atrehinao ka hitadidy sy anao tsy enjery mihitsy aza, izay voalaza ao amin'ny salamo 3:7 ny 5 sy ny 10 manao hoe Jehova, vonjeo amin'ny fahavaloko aho, ao aminao no fiereko. Ampianaranao sitraponao aho fa ianao no Andriamanitra. Oka ny fanahinao tsara no hitarianao aho amin'izay tany marina. Amen. Baiboly hamisanandro mofonaina raisoao ampofaza malaina fartomotrany andro izao. Raha eo impireo no efa nandalo ady sarotra nefianao teo anilako foana fa tsy mba nandahoay. Ny tananao izay mahery no indro ny azonay, ianao no tokiko anao ao ganio avizay
sainako de mahatokia fa hoe ufonyana andramanitra tompono sady panefa finonyana jesosio tsisy tarainako afatsiana indro ny fiainako azony hoana andrinao tsy mba manana nizy anteherana fa ianao ihany mitantarana zay zava-manjoety fataka ihany no indro ifandraisako aminao ianao no heliko anao sheako de mahatokia fa hoe ufonyana andramanitra tompono sady panefa finonyana jesosio tsisy tarainako afatsiana mbola wacheako de mahatokia andramanitra tompono sady panefa finonyana jesosio tsisy tarainako afatsiana indro ny fiainako azony hoana zay lay onja ny fanantenana talilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana mpanjaka voalohany toko 5 ary solomona nanjaka tamin'ny fanjakana rehetra hatramin'ny ony sy ny tanin'ny filistina ka hatramin'ny sisiny Egipta nandoa hetra ireo sady nanompo an'i solomona tamin'ny andro rehetra ny ainany ary ny fihinan'i solomona isan'andro dia koba tsara toto 30 kora sy koba hafa 90 kora sy omby mifa 10 sy omby antondraka 20 ary ondry amanosy 100 afa-tsy ny diera koa sy ny gazela sy ny kapreola ary ny vorona mifa fa nanapaka ny tany rehetra ty andafiny ony hatrany tifsa ka hatrany gaza izy dia tamin'ny mpanjaka rehetra ety andafiny ony ary izy dia tsara fihavanana tamin'ireny rehetra nanodidina nanoa azy reny ary ny Joda sy ny Israely nandry fa izay tamin'ny andron'ny Solomona rehetra samy teny ambanin'ny voalobony sy ny aviaviny ny olona hatrany Dana ka hatrany Beriseba ary Solomona nanana efitrano 4 alina fitoeran'ny soavaly mpitarika kalesy ary soavaly fitaingina 2,200 alina ary ireo olona voatendry ireo dia niadidin'ny zavatra rehetra ny ilain'ny Solomona mpanjaka sy izay rehetra nentina teo amin'ny latabatra Solomona mpanjaka izy rehetra samy niadidiny amin'ny iray volany avy ka tsy navela no nisy tsy ampy na inona na inona ny vary ordia koa sy ny milolo ho an'ny soavaly
sy ny soavaly haingam-pandeha dia nentina ho ao amin'ny fitoerana izay tokony hitondrana azy dia samy araka ny anjarany avy. Ary Andriamanitra nanome an'i Solomonina fahendrena sy fahiratan-tsaina be indrindra ary fahalalana betsaka tahaka ny fasika amoron-dranomasina. Ary ny fahendren'i Solomonina nioatra noho ny fahendren'ny zanaky ny atsinanana rehetra sy ny fahendren'ny Egiptianina rehetra. Fa hendry noho ny olona rehetra izy. Eny, hendry mihoatra no entana Ezraita sy Hemana sy Kalikola sy Darda zanaky Maola aza izy. Ary ny lazany efa niely tamin'ny firenena rehetra manodidina. Nanao abolana 3,000 izy sady nanao tononkira 5,000. Ary nilazany amin'ny hazo hatramin'ny hazo sedera any Libanona ka hatramin'ny hisopa izay maniry eny ampitana izy, sady nilazany amin'ny biby sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka ary ny hazan-drano koa. Ary dia nisy tonga avy tany amin'ny firenena rehetra mba hiaino ny fahendren'i Solomonina, dia avy amin'ny mpanjaka ny tany rehetra izay efa nahare ny amin'ny fahendreny. Ny namorian'i Solomonina izay hoento manao ny tempoly. Ary Hirama mpanjakany Tiro naniraka ny mpanompo no ho any amin'ny Solomonina satria reny fa izy no voahosotra ho mpanjaka andimby andrainy. Fa Hirama dia sakaizan'i Davida hatr'izay elizay. Ary Solomonina naniraka tany amin'ny Hirama hanao hoe, fantatrao fa Davida raiko tsy nahavita trano ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamaniny noho ny adina ny didina azy, ambara-panaon'i Jehovah ireo ho eo ambanin'ny faladiany. Fa ankehitriny Jehovah Andriamanitro efa nanome fitsaharana amin'ny manodidina ka tsy misy fahavalo na loza manjohy intsony. Ary indro izaho mikasa hanao trano ho an'ny anaran'i Jehovah Andriamanitro araka ilay nolazain'i Jehovah tamin'i Davida raiko hoe, ny zanakao izay apetrako eo amin'ny seza fiandriananao handimby anao, izy no hanao trano ho an'ny anarako. Ho dia mba asaovy misy mikapa hazo sedera ny Libanona ho aho, ary ny vahoakako hiaraka amin'ny vahoakanao ka ny karaman'ny vahoakanao dia homeko anao arak'izay ho tononao. Fa fantatrao fa tsy mba misy olona aty aminay mahay mikapa hazo tahaka ny Sidonianina. Ary rehefa reny Hirama ny tenin'ny Solomonina dia faly indrindra izy ka nanao hoe, ankehitriny izao dia hisaorana anie Jehovah izay nanome zanaka lahendro an'i Davida hanapaka izao olona betsaka izao. Ary Hirama naniraka tany amin'ny Solomonina na hoe, efa reko ny nanirahanao taty amiko, koa izaho dia hanao izay rehetra irinao ny amin'ny hazo sedera sy ny hazo kipreso. Ny vahoakako hitondra azy midina avy any Libanona ho any amin'ny ranomasina, ary ho feheziko ka ampandehaniko mitsikafina amin'ny rano ho any amin'izay ho tononao. Ary any vao hoborahako izy, ka dia ianao kosa no hampaka azy, ary ianao dia hanao izay iriko amin'ny fanomezan-kanina ho an'ny ankohonako. Ary Hirama dia nanome hazo sedera sy hazo kipreso ho an'i Solomonina arak'izay rehetra nilainy. Ary Solomonina kosa nanome an'i Hirama vary tritika 2 alina kora ho an'ny ankohonany, ary diloilo 20 kora avy amin'ny oliva voatoto. Izany no nomeny Solomonina ny Hirama isan-taona. Ary Jehovah nanome fahendrenan'i Solomonina arak'izay nolazainy taminy, ary niavana Hirama sy Solomonina ka nanao fanekena izy roalahy. Ary Solomonina mpanjaka naka olona tamin'ny Israely rehetra hanao fanompoana, ka olona 3 alina no nalainy. Ary nirahana ka ny Libanona ireny, dia iray alina no indray milatsaka isam-bolana,
iray volana izy no tany Libanona ary 2 volana kosa mba tany an-tranony ary Adonirama no ny fe azy rehetra. Ary Solomona nanana mpitondra entana 7 alina sy tambato 8 alina teny an-tendrombohitra. Afa-tsy ny lehiben'ireo olona voatendry Solomona ireo izay nitandrina ny raharaha dia 330 lahy izay ny feny mpiasa. Ary ny mpanjaka dia nandidy hanamboatra vato vaventy tsara sady voapaika atao fanorenan'ny trano. Ary ny mpiasan'ny Solomona sy Hirama indrindra fa ny avany Gebala no ny paika sy nanamboatra ny hazo sy ny vato hatao trano. Balsam izamonolona ety antany no mahay mamantatra na maminany zay rehetra tsara sy ny feon'ny fanantenana Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13.
AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. Misaotranao manaraka tsy tapaka ny onjapeo ny feo ny fanantenana. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitansoa. Ity fandarana ity dia azonao ianona amin'ny fomba samihafa. Vokatry ny fandrosoana eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia moa dia marobe ny olona manero an-tany, ary eto Madagasikara dia efa be dia be ny manao an'izany. Marobe ireo olona izay mijery vaovao na miaino vaovao, miaino radio amin'ny alalan'ny internet. Ary mahatsara azy dia izao azonao atao ny mamerimberina, ny miaino fandarana sasany tahaka an'izany ny amin'ny radio adventiste manero an-tany. Omena ianao ny adresy ahafahanao miditra amin'izany fiainona amin'ny alalan'ny internet izany. www.awr.org w anankitelo teboka awr teboka org dia azonao ataony mahita ny karazam-pandarana ny teny samihafa vokariny radio adventiste manero an-tany. Azonao ataony maka an'izany maimaim-poana sy mizary an'izany amin'ny namanao. Tsy hanenenanao ny fanaovana an'izany. Zarao ny soa izay azonao dia ny mbola afaka manao an'izany ianao. Milohan'ny idirantsika amin'ny fiarah-mianatra amin'ny teny ity dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. Raha ny izay an-danitro misaotra anao izay no ny tombontsoa omenao anay ahafahanay mianatra indray ny teninao amin'ny teny ity. Mamela ny elokay rehetra dia sokafo ny sofinay, sokafo ny masom-pananay mba ahafahanay mahita izay tianao hambara aminay. Dia reseho lahatra izay hanaiky ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mino fa efa nisan'izay namarika toe-javatra tahaka an'izao ianao. Zavatra efa fantatra ary noheverina fa marina nandritra ny taona maro, kanefa taty aoriana vokatry ny fikarohana dia hita fa diso tanteraka izany zavatra noheverina fa marina nandritra ny taona maro izany. Nandritra ny taonjato maromaro ohatra dia nino ny paisiansy fa ivotoerana tsy mihetsika ny tany ho andro izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra manodidina azy tahaka ny masoandro sy ny kintana tsy mihetsika. Zay no fandiniana natao tany amin'ny voalohany. Nisy anefa taty aoriana teratany Polonia anankiray atao hoe Kopernika, izay tsy niantehitra tamina fivavahana na tamina firian-kevitra tatsy na taroa, izay nahita taty aoriana fa miodina manodidina ny masoandro ny tany sady miodina eo amin'ny tenany ihany, fa tsy hoe ivotoerana tsy mihetsika. Ary dia voapirofo hatrany hatrany ny fahamarinan'izany. Ka raha amin'izao fotoan'izao mbola misy olona mieritreritra fa ilay zavatra fantatry ny paisiansa tamin'ny voalohany ihany tsy maintsy arahana rangaha, hoe tsy mihetsika ny tany, tsy mihetsika ny volana, tsy mihetsika ny masoandro, zovony tsy ilaza azy ho adala. Nga i Kopernika dia izao no nataony, nampitahy ny fomba mety ahavoafitaka ny tatsambo, izay mihevitra fa tomosy tsy mihetsika ny sambo ambony ranomasina misy azy, fa zavatra rehetra manodidina azy kosa mihetsika. Tsy ny finoana ny toe-javatra anankiray ny mahamarina azy. Tsy azo metsiny ianao satria izay ny fantatrao hatramin'izay, izay ny nanabeazana anao, izay ny nampianarina anao. Kanefa rehefa fantatrao izao ny marina dia meloko ianao raha mbola miziriziry amin'izay tsy marina nahazatra anao hatramin'izay. Tsy hoe satria mino ny zavatra anankiray ianao dia izay ny marina. Andeha ka ohatra hafandray arsika. Nosokajian'ngai Aristote ho anisan'ny antsoina hoe insecte na bibikely ny hala. Samy malala aladôly angamsika.
manana tongotra enina nefa ny antsoina hoe insecte araky ny fahafantarany azy. Tsy nisy ny avelively izay voalazangy Aristote nandritra ny taonjato maro, ary dia nanaiky avokoa ny saina rehetra fa insecte namany insecte namany bibikely ny ala. Teoriana ngia Jean-Baptiste Lamarck dia nahita fa tokony ho bibikely ray tarika ny ala sy ny maingo satria valo ny isan'ny tongony. Rehefa niezaka namatatra an'izany ny manam-pahaizana teoriana dia niaiky fa izay ny marina. Zay ny marina. Tsy isan'ireny insecte ireny ny ala fa ray tarika maingo satria valo ny tongony. Ka raha mbola hijanona amin'izay zavatra fantany taloha ihany ny manam-pahaizana dia hiagany manam-pahaizana namany rehetra izy hoe tsy manana fanetretena mihitsy ianao, tsy mitombo mihitsy ny fahalalanao. Very le antsoina hoe crédibilité. Tsy ny finoanao ny zavatra anankiray ho marina nandritry ny taonjato maromaro ny fandimby tsy akory mahamarina azy. Matetika dia lova-tsofina no mitondra n'ireny zavatra loheverina fa marina taloha reny. Dia indraindray zapetraka ho lalàna le izy kanefa dia fitaka ihany. Maro amin'izay heveriny maro marina ny tsy mifanaraka amin'izay tena lazain'ny ten'Andriamanitra fa marina. Mety hitranga ve ny anekeny maro hevi-diso eo amin'ny toeran'ny fahamarinana ary dia vitsy ihany no mametraka ihany amin'izany? Zava-misy zany. Araka ny hevitrao mety hitranga koa ve ny mety anlian'ny akamaroan'ny fiangonana ny didin'Andriamanitra anankiray dia aleo ny manaraka amin'ny fanaon'olombelona satria izay aloha rehefa nahazatra. Zava-misy zany. Satria ve fahatry ny hely zany fanao zany ka heverina sy ho tazono no fahamarinana na diso aza kanefa dia olombelona ihany ny poirany. Anisan'ny drafitry Satana avokoa zany rehetra zany ry havana. Mba hamitahana ny vahoaka an'Andriamanitra mivanona andro farany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana. Zay ny antony mahatonga antsika mianatra mba tsy ho tratra ny fitaka. Ary rehefa fantatrao ny marina dia rao ampanetreteny zany. Ireo olona zay mety miome anao rehefa manaraka amin'ny marina ianao dia mbola olona mampalahelo ihany, tokony ho entina mibavaka mba hiasany ny fanan'Andriamanitra hanaraka ny marina. Fa fahaverezana angeny miandry zay mandany fahamarinana. Milaza meloa ny boky Apokalipsy fa hiezaka hamitaka ny fiangonana kristianina Satana. Misy zany. Manasanao aho andinika tsara ity fanambarana mahagaga voalaza ao amin'ny Apokalipsy ity. Amin'ny Apokalipsy 2:7. Apokalipsy 2:7. Ary nazery ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe diavoly Satana zay mamitaka izao tontolo izao. Zay mamitaka izao tontolo izao. Mahagaga dia misy olona zay mbola voafitany hatrany hanaraka azy sy ny heviny. Azadino ny tantara. Satana ny naka ny endriky ny menarana dia namitaka ny Eva tao amin'ny Saedena izy. Efa namitaka lehilahy sy vehivavy hatry ny fahagola izy ary zay mihitsy no asany. Aoka mba ho mahamahana. Jesosy efa niteny fa isy mpaminany sandoka be dehibe. Zany sandoka izany dia manakaiky ny marina. Mila tsy ho fantatra mihitsy ny fiavahany. Isy mpaminany sandoka be dehibe meloha ny heviany any amin'ny raolanitra. Ka aokantsika tsy hakambolony fotsiny. Feno afetsena sy hery ny fitaka ataon'ny Satana. Ataony izay hampanjakana izany manerana an'izao tontolo izao. Ataony eo amin'ny toeran'ny lamody izany dia tsy maintsy ekena fotsiny ho an'ny olona izay te hanaiky an'izany. Zany mantsegeno atao hoe lamody. Na tsy manendrika anao aza dia arahanao. Fa ny olona misaina dia mahita hoe tsy izay rehetra lamody dia tokony anaovako daholo. Fa izay mety amiko, izay mifanaraka amin'ny fiainako. Ity Satana ity rehefa mamitaka dia jereo tsara ny zavatra nataony. Eo amin'ny tapany faharoa amin'ny 7 amin'ny Apokalipsy 2:12. Apokalipsy 2:12 tapany faharoa. Nazera tamin'ny tany izy, ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Tsy izery zany ny miasa fa misy anjely zay voafitany miara-miasa aminy. Mpamitaka Satana, azy esorona ao an-doha zay. Lojika amin'ny Satana niezaka hisandoka ny fivavahana marina amin'Andriamanitra. Dia Andriamanitra ilay fahavalony.
maizy ny fitaka dia noho izy manakaiky amin'ny tena izy raha tsy zany tsy fitaka ry izy tsisy mpanao vola sandoka naiza eto amin'izao tontolo izao ka namboatra vola taratasy $10 na $10. Tsisy mpanao vola sandoka eto Madagasikara ka namboatra vola ariary telo. Tsisy olona anaiky an'izany ho vola. Tsisy. Mora amin'ny olona ny ilaza hoe fitaka izany. Nitetika ady Satana dia ny makatahaka ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny endriny manakaiky indrindra amin'ny tena izy ary indrindrandrindra ny manafika ny lalàn'Andriamanitra. Ary lojika tokoa raha manafika ny lalàn'Andriamanitra Satana satria fahavalon'Andriamanitra izy, mpamitaka izy. Mampiseho ny fahefan'Andriamanitra io lalàn'Andriamanitra io, azadino zay. Raha azo Satana atao ny manafoana ny lalàn'Andriamanitra dia azony atao koa ny manafoana ny fahefan'Andriamanitra. Zay no anton'le ady. Lalàn'Andriamanitra mantsy ny fototra iorenan'ny fanjakany. Lalàn'Andriamanitra ny mamaritra ny mety sy ny tsy mety. Ka raha azo Satana atao ny mamitaka ny vahoakan'Andriamanitra mikasika ny lalàna dia ho azony atao koa ny mampikoro ny fototra iray manontolo zay orenany seza fiandranan'Andriamanitra zay fahavalony. Ka aoka tsy anaiky ho fitahany Satana ho lasa fahavalon'Andriamanitra ianao. Andriamanitra ny anampy ianao mba hatakatra tsara ny fahamarinana rehetra ary tsara zay lazay ny tenin'Andriamanitra ary anana fahasahiana anaraka an'izany satria miankina amin'izany no avinao mandrakizay. Amen. Heritage Singers. I see the storms, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! Ooh, how great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity page ity. AWR feon'ny fanantenana. God.
The Voice of Hope. Alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. dia ampifaliana indray no iara-bananao ary mankasitraka anao mandrakareva miaraka aminay ao anatin'ity fandalinana mitohitohy ny tenin'Andriamanitra ity. Miarabanao kalebandretsikivy, miarabanao na manaritiana ary miaraba ihany koa ny mpiaino izay manaraka izao fandalinana izao. mialohan'ny hanomboantsika ny fiara-mianatra ary androany dia manasanao izay mba hiara hivavaka aminay. raina eo izay ny an-danitra misaotra anao fa menao fotoana hianarana ny teninao izay. ataovy aty anatin'ny fonay ary ampitomboy aty anatinay ny fitiavana mianatra ny teninao, satria izany no hitondra fiainana mandrakizay ho anay. dia taio ity mpiaino miara-mianatra ity amin'ny anaran'i Jesosy, amen. ny lohahevitra hianarantsika an'io indray izany dia mitondra lohateny hoe drafitra ho an'ny fiainanao. drafitra ho an'ny fiainanao. rehefa avy nanao lahateny momba ny antony inonan'i Jesosy ny mpitondra fivavahana anankiray, dia nisy tovolahy iray tsara fitafiana nitsidika azy tao anatin'ny fandalinana nataony ary nanao fanamarinana hoe nahaliana tokoa aloha ny lahateninao a, saingy avy ao amin'ny baibolinao avokoa ny zavatra rehetra nilazainao momba an'i Kristy. dia mbola nanohy ihany ty tovolahy ty ka nyteny hoe lazao aho hoe raha toa ka velona teto an-tany tokoa Jesosy, dia inona no antony mahatonga ny tantara tsy milaza ny momba azy? tsara petraka izany fanontaniana izany. hoy ilay mpitondra fivavahana nitodika sady naka boky maromaro teo akaikiny. tena miresaka momba an'i Jesosy Kristy mihitsy ny tantara ka masoko mihitsy ny tia hitan'izany, hoy ity tovolahy namaly ny resaka ny fanaovana. ity ara ny taratasy fa 7:20 ao amin'ny boky 10 soratan'ny Pline Veuillangeur, masvo romanina tao Bitiny, faritra tao Eziminora fahizay. nanoratra ho an'ny Trojanina amperora Romana ny Pliny nresaka momba ny zavatra nitranga tao amin'ny faritra ny adidiny. jereo eto ny nanontaniany ny fomba tokony fihezana ny fivavahana sekta vaovao antsoina hoe kristianina. nolazainy tao no momba ny fitombon'izy ireo angana ty angana tokoa. ny fihiran'izy ireo ny hira no foron'ny mpitarika azy dia Kristy izany. tamin'ny taona 100 taorianan'i Kristy tany hoany no nandefasan'ny Pliny an'izany taratasiny izany. ny taratasin'ny Pliny izany no anisan'ny manam-pirofo ara-tantara ny fisian'ilay lehilahy antsoina hoe Kristy sy ny fiparitahany finoany tamin'ny andron'ny apôstôly. tsy gaga ve le tovolahy tamin'izany? rehefa namadika boky hafa indray ilay mpitondra fivavahana dia nanampy hoe anisan'ny manam-pahaizana iray tamin'ny andron'ny Pliny ihany koa i Tacitus tao anatin'ny fireketana ara-tantara nataony, izany hoe boky 10 toko 470 no nyresahany momba ny fankalan'ny Néron sy nanenjehan'ny kristianina tamin'ny vanim-potoana nandorana ny Roma. nanazavy i Tacitus fa avy amin'ny anaran'i Kristy no iavian'ny teny hoe kristianina. nilaza izy fa Jesosy Kristy ilay nanorina ny fivavahana kristianina dia ny vonoan'ny Ponty Pilato mpanapaka tany Joda nandritra ny fotoana nanjakan'ny amperora Tiberia. mifanaraka tsara mitranga anarana ary toerana voalaza ao amin'ny baiboly ny Tsipriany rehetra no meny Tacitus atsika. pastero tsy fantatro mihitsy hoe misoratra any amin'ny tantaran'izao tontolo izao koa ny zavatra toy izany, hoy ilay tovolahy. dia nampian'ilay mpitondra fivavahana hoe tiako mariana tsara hoe tamin'ny taona 20 taorianan'i Kristy teo eo no nanoratany Celsius boky manohatra ny kristianina. nilaza fa ny fivavahana kristianina tamin'izany fotoana izany dia lasa hery iray tsy azo atao ambany zavatra. rehefa mbola misalasala ianao dia tadidio fa ny afatra ireo filazantsara efatra ireo dia mitovy tanteraka amin'ireo bokin'izao tontolo izao ireo ihany. rehefa tsapan'ilay tovolahy hoe na ny tantara masina na ny tantaran'izao tontolo izao dia samy milaza fa tena niaina teto an-tany tokoa Jesosy,
dia lasa nandeha amin'izay izy ary resy lahatra fa olona tena nisy ara-tantara tokoa Jesosy Kristy. Mahaliana zany tantara zany namana naritiana. Tsy vitany hoe olona tsara fanahy fotsiny ihany Jesosy fa Andriamanitra koa. Ino moa no nambaran'i Jesosy momba ny fiandrianany? Manasany hoe aramaky ny Jaona 7:7-7. Jaona 7:7-7. Raha nahafantatra ahy ianareo dia ho nahafantatra ny raiko koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Izay nahita dia nahita ny ray. Zany hoe raha tianao ho fantatra zany ny valin'ny fanontaniana hoe iza moa Andriamanitra, manahoana ny endriny, dia jereo fotsiny ihany Jesosy e. Dia efa kina ihany koa ny voalaza ao amin'ny Jaona 10:7. Izao sy ny ray dia iray ihany. Efa nisatra amin'ny taloha ela be Andriamanitra ray sy ny zanaka araka ny voalazan'ny Hebreo 1:9. Tsy mbola nisy mihitsy fotoana tsy niraisan'i Jesosy tamin'iray. Mizara fitiavana sy fikarakarana ny sambatan'olona koa ny ray. Araka ny naseho an'i Jesosy nandritra ny fiainany maha-olombelona tetỳ ambonin'ny tany. Izay nahita an'i Jesosy zany dia nahita ny ray. Aiza ho aiza ary zany ny toeran'i Jesosy eo amin'ny tantara sy ny faminaniana, fanontaniana lehibe zany. Koa satria fahatanterahany faminaniana ny fiainan'i Jesosy dia efa voasoratra taloha nahaterahany ny tantaram-piainany. Mahagaga anie zany. Asehony faminaniana mialoha ao amin'ny testamenta taloha ny drafitra mazava tsara momba ny fiainan'i Kristy, ny fahafatesany ary ny fitsanganany. Ny testamenta vaovao kosa no tantaram-piainany efa tanteraka. Ireo mpaminan'ny testamenta taloha izay velona nanomboka tamin'ny taona 500 ka hatramin'ny taona 500 talohan'ny nahaterahan'i Kristy dia nilaza faminaniana maro ary nazava tsara mihitsy izany faminaniana izany momba ny fiainan'ny Mesia. Inona ary nolazain'ireo olona ireo tamin'ny fiandohan'ny asa fanomponana nataon'i Kristy teto an-tany rehefa nampitany fiainany tamin'ny faminaniana voalaza ao amin'ny testamenta taloha izy ireo? Ohatra ny Jaona 1:7 mivaky toy izao. Jaona 1:7. Efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ny fahatanterahany faminaniana zany no nampafantaran'ny mpamonjintsika ny tenany tamintsika. Dia jereo koa ty tenin'i Jesosy ty izay niteneny taorian'ny tsanganany tamin'ny maty. Lioka 7:7-7. Lioka 7:7-7. Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy, ka nanambara tamin'ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Ny fahatanterahany faminaniana no profo mandresy lahatra fa Jesosy tokoa no ilay Mesia nampanantenaina. Eto amin'ity fizarana manaraka sady amara-paranantsika ny fiarahana ity dia hijeritsika ny hoe ny fiainan'i Kristy fahatanterahany faminaniana. Andeha isika hijery ny sasany amin'ireo andalana milaza faminaniana avy ao amin'ny testamenta taloha sy ny fahatanterahany ao amin'ny testamenta vaovao. Ohatra hoe ny toerana nahaterahany Kristy zany. Ny faminaniana ao amin'ny testamenta taloha, ohatra raisintsika ny bokin'ny Mika 5:1. Mika 5:1. Fa ianao ry Betlehema Efrata dia avy aminao no ivoahan'izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely, hatry ny fahagola no efa nivoahany dia hatrizay. Zay zany voalazan'ny Mika 5:1. Toy izao kosa ny fahatanterahany ao amin'ny testamenta vaovao. Matio 2:1. Matio 2:1. Teraka Jesosy tao Betlehema any Jodia. Andeha ho jerentsika indray ny fahaterahany. Izao mivoalazan'i Isaia anjara-taona talohany nahaterahany. Isaia 7:7. Isaia 7:7. Indro anananaka ny Virjina ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Imanoela. Nanahoana ny nahatanterahany zany tao amin'ny testamenta vaovao. Matio 1:2 ka hatramin'ny 7:20. Matio 1:2 ka hatramin'ny 7:20. Ry Josefa zanak'i Davida, aza matahotra mpakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia
avy amin'ny fanahy masina ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe jesosy dikan'izany dia hoe jehova no mpamonjy dia ho toizantsika izay fiainan'i kristy fahatanterahany faminaniana izay ohatra hoe taranaky ny foko joda ihany koa kristy ny voalaza ao amin'ny genesis 7:10 genesis 7:10 zany hoe faminaniana ao amin'ny testamenta talolo zany jerentsika indray ny fahatanterahany ao amin'ny testamenta vaovao genesis 7:10 ny teham-panjakana tsy ala amin'ny joda mandra-pahatonga ny silo ka hano azy ny firenena zay zany voalaza ao amin'ny genesis 7:10 dia zao kosa ny voalaza ao amin'ny testamenta vaovao fahatanterahany zany Hebreo 7:14 fa hita marimarina fa avy amin'ny joda no nisehony ny tompontsika fa hita marimarina fa avy amin'ny joda no nisehony ny tompontsika eny azy koa satria manapetra ny fotoana ahafahantsika miaraka eto dia ho toizantsika manaraka fa ny anio aloha na manakalebandreantsikevy dia ho taperintsika ary ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka eny arina manaritiana hivavaka isika rainay eo izay ny an-danitra misotranao izay nanomezanao amin'ny teninao izay manambara ny hatsaranao da io izay mba handray an'izany ary amin'ny fotoana makina azy dia ny fanahinao masina izay nanindry mandry ny mpaminany no ampianatra anay ihany koa amin'ny fotoana rehetra da io ny mpiaino rehetra mba hita fafinaretana amin'izany fandraisana sy famakina ny teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. dia mametraka ny mandra-pioana ao amin'ny fotoana manaraka indray namanao kalebandretsikivy sy naritiana antoko pihira ako ny trompetra volamena AWR boîte postale 700 Antananarivo 100.
no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feo ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. faly tafaony aminao eto ampianarana ny leson'ny sekoly sabata indray zahay miarabanao tonga soa ary misaotranao ihany koa noho ny faharetanao sy ny fatokinao ny namanao mamianja no manolotra miaraka amin'ny samma eo amin'ny lafin'ny teknika. Fotoana vetivety isin'ny olana, fotoana vetivety isin'ny olana, io no loha hevitra iarahantsika mandinika mandritra ny andro vitsivitsy. Ny olana ao amin'ny ankohonana no tiana resahana eto ny toko sy andininy natao fitadidy dia voasoratra amin'ny Efesana toko faefatra ka ny andininy fa 4:20. Efesana toko faefatra ka ny andininy fa 4:20. Efa haitsika izy ity fa tsara ny mahatsiahy azy indray ho amin'izao lesona izao. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tezera fahazamanota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahazaranareo. Tezera fahazamanota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo. Manasanao andao hivavaka isika. Rainezany an-danitro, misaotra anao no ny faharimponao. Teresaka aminay ianao satria tianao sambatra izay ary indrindra tianao voavonjy izay. Mangataka izay tompo, mamela ny elokay, diovy ny fonay sy ny fanahinay mba aizanay mandray tsara ny teninao ka hitondra fiainana ho anay tsirairay avy. Dia misaotra anao mamaly vavakay mihoatra noho izay hainay everina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy adinkevitra fa manana olana avokoa ny ankonana rehetra. Tsy afa-misaraka amin'ny fiainantsika izany noho ny fahotana. Mora ahitamba olana sasany amin'ireny olana ireny. Ohatra hoe anjaran'izy zao ny manary fako hoe mora ny mahita ny vahaolana amin'izany. Na vita ny entomody tokoa ve ny zanakao vavy, mora ihany koa mamaha izany. Nanao ny raharaha rehetra nampanovina azy ve ny zanakao lahy, na koa hoe tsy voalamina ny fandriana rehefa lasa nandeha nianatra ny ankizy ankeo maraina. Olana mora vahana izany. Ary amin'ny mahamora vahana izy ireny dia tsy mampiova loatra ny fiainany ankonana izy ireny. Saingy misy olana hafa izay mety hanimba ny firindrany eo anivon'ny ankonana. Ohatra hoe renim-pianakaviana mialona ny vinanto ny vavy ka manao izay handrava ny tokantrano zanany lahy sy hanimbana ny fahasalaman'ny vinantony ihany koa amin'izany. Mety hitranga koa amin'ny ankonana ny hoe raim-pianakaviana voan'ny areti-tsaina ka mandratra ny zanany, na ihany koa hoe zanakalahy miodina amin'Andriamanitra ka mivelona ao anaty fahotana, na zanaka vavy izay tsy mety afaka amin'ny fahazaran-dratsiny amin'ny fampiasana zava-mahadomelona. Ny olana tahaka ireny dia olana lehibe, saribahana ary indraindray toa tsy ahitana vahaolana mihitsy. Manambara ny Baiboly fa tokony fankatia, tokony havana amin'ny hafa isika, tokony maharo-po sy malemy fanahy ary mihevitra ny hafa hatranetrany. Dia amporisihana ihany koa tsika fa tokony hapetratsika ho lohalaharana ny fitiavana ny hafa ary tokony fanampy isika. Mazava loatra nefa fa mora kokoa ny miteny an'izany saingy sarotra ny manatanteraka azy. Eny fa na dia eo anivon'ny ankonana toa tena mifanakaiky sy mifankatia azy. Mazava loatra fa manana vahaolana sy fampahirezana ho antsika ny raintsika any an-danitra satria izy no namorona ny ankonana. Efa fantany meloa ny zavatra tsy maintsy hitranga vokatry ny fahotana eo anivon'ny ankonana. Izany no antony nanirahany an' Jesosy Kristy ilay tonga mba hanaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Hojerentsika ao anatin'ny lesona mandritra ny andro vitsivitsy ireo fomba vitsivitsy
azosika ampiasaina mba hampitonena ny fotoana vetivety andalovana ao anatin'ny olana ao anatin'ny ankona atsika. Inonay marimarina fa malinanao zany loha hevitra izany satria mandalo olana tahaka ny ankonana rehetra ny ankonana misy anao ary ny olana mandalo vetivety ireny rehefa tsy vahantsika haingana dia mety anjary olana hitoetra maharitra reteraka faharavana be dehibe. Manasanao zay iaraka aminay to isan'andro dia mametraka ny veloma mandram-pona indray tompoko. Inuna miseo si zavatsarotra manjo zay manjo tumani si tuleo zay mety ankarary fo zany fo de panjino si jereo fa indro misy zavatso natolotry lalaio va olana antokopihira feo arivo izay itasile tezary mampivadipo zany fo na haizano ale tolala maizina avuko nefizao de mijere fa indro misy zavatso natolotry lalaio va olana Jeso Jeso. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.